ny tena fiainandra malagasy. Rakotondrasoa Bien Honoré sy Rakotondrasoa Jean Honoré kambana amin'ny rahalahy monina eny ambody ady Ambohimanarina eny, zanaky ny sahirana nefa nahavita nanangana sekoly. Izy ireo indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainandra malagasy anio. Ny anarako dia Rakotondrasoa Bien Honoré, mpampianatra no asako ary ihany koa manana asa tselika any atokantrano mamboly dia miopy manambady manjanaka mazava ho azy noho izay asa ifananako izay. Rakotondrasoa Jean Honoré, antsoina hoe Monsieur Honoré dia za tompona andraikitra amin'ny resaka pédagogie zany amin'ny école associative Manambosoa Ambodiady, no sady ihany koa za mpampianatra filozofia ao amin'ny classe de terminale. Nanangana ny association Manambosoa izy mirahalahy ireto noho ny fahatsapany fa mila ampiana ireo ankizy sahirana mba hahafahan'izy ireo miditra an-tsekoly. Association Manambosoa association anankiray izay natsangana tamin'ny faniriana sy ny fahatsapana ny zavatra niainanay tamin'izay mbola kely zany dia nahatsapa zavatra maro. Dia nieritreritry hoe andeo hanangana sekoly, nefa ilay sekoly tamin'ny voalohany somary nanano sarotra ny fananganana azy, fa najoro izy tamin'ny alalan'ilay association Manambosoa Ambodiady. Izy io dia sekoly zany associative izay natokanay hanabeazana ny zanaky ny sahirana, zany hoe zanaky ny sahirana mitohy aminay satria izay niala tao anatin'izay hoe zanaky ny sahirana izay natsapa tsara n'izay fahorina nampianarany ray aman-dreny tany eo aloha tany zany. Fony mbola nianatra izy mirahalahy reto dia nandalo fahasahiranana maro vokatry ny fahantrahan'ireo ray aman-dreny. Izay moa araka ny teneniko teo zanaky ny sahirana, zany hoe rehefa avy matsakaran'ny olona, avy mitomborika, avy mitona fasika, manasa lamban'ny olona dia miazakazaka mandeha miditra amin'ny 12 sasany any amin'ny EPP. Fa rehefa tafakatra teo amin'ny lycée dia tsy tafiditra tamin'ny sekoly mpanjakana intsony satria ny BEPC ihany no azo, fa ny concours seconde zany tsy azo. Dia hoe ndao ary zao natao izy andasomamy miasa asa enareo rehefa andavananandro rehefa fotoana tsy ianarana, dia rehefa amin'ny arivinareo mandeha manao cours, zany hoe isaky ny amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 alina no mianatra. Rehefa vita asa manjara, rehefa avy mitomborika any ohatra na manasa lamba manampy amin'ny mama dia alefan'ireny hoe ndana mianatra amin'ny ramose, fa tsy nisy an'izay ramose anankiray zay nianatra nahita n'ilay fahavononana anananay ramose io, nefa kosa mahita sy nahatsapa hoe tsy afaka mandeha an-tsekoly zay noho ny tsy fanananay ilay vola dia nanampy anay zany ramose anankiray io. Vokatra zany rehetra zany dia nitsiry tao anatin'izy mirahalahy ny faniriana hanangana sekoly mba hahafahan'ny zanaky ny sahirana mianatra ara-dalàna. Andesika hiverina tany amin'ilay faniriana tamin'ny mbola kely hoe raha lehibe tsika raha tafita dia mba hanampy an'ireo ankizy mitohy amintsika manana fahasarana an'ireo hanangana sekoly, hanangana fianarana atokana ho an'ireo ankizy sahiran'ireo. Dia ny taona 2012 izay mirahalahy rehefa niala tany amin'ilay sekoly anankiray dia nifanena tamina olona tsara sitrapo, tompona ndraikitra tao amin'ny fokotany Ambodiady, afaka miteny taminay izy fa afaka miara-miasa aminay mirahalahy raha toka tsy tady tombotsoa fa tena ny zanaky ny sahirana hita amin'ny fahaboatsy Ambodiady tokoa no ho beazinay. Kehitriny izay efa misy ankizy sahirana, tanora sahirana, efa mihoatra ny 300 ankizy tanora no mandrato fianarana sy fahalalana hita amin'ity association Manambosoa sekoly Belle Avenir ity. Rehefa voatsangana ny sekoly ka niamaro ny ankizy dia nisy nikasa hakakery ny fikambanana Manambosoa izay natsangana izy mirahalahy. Tamin'ny 2019 nisy trangan-javatra mampalahelo ihany ilay izy satria araka ny voalaza ny Monsieur Honoré izay président fondateur ny association teo izay Rolano nanangana n'ity association ity
atao hoe tena vadiko boribory izahay. Rehefa nisy ny fotoana niarahana ny asa tamina bailleur anankiray tany ivelany. Antsika malagasy no manana fotom-pisainana hoe rehefa mitady handroso ny malagasy mitovy aminahy dia finganiko. Fa zaho tena mijoro hoe ny vahiny kosa tsy manana heritreritra ny gafy anao zany. Dia le olana zay zany dia zao hoe rehefa tsy nanaiky izahay ny hoe hanomezana ny zareo an'ilay association anay dia nataony zareo zay fomba rehetra nanakanana ny fandrosoana nisy teto amin'ny sekoly. Na dia teo aza nefa zany dia tsy kivy izy mirahalahy fa niady hatramin'ny farany ka tafaverina somatsara taminy ihany ny fikambanana izay natsangany. Tena olona tia fianarana tokoa izy mirahalahy reto ary mampirisika ny tanora mba tena hanao zava-dehibe izany fianarana izany. Eto aho zany dia mitodika amintsika malagasy mitovy amiko amin'ny resaka fanabeazana mihitsy angambany hoe andao ry malagasy beazana ny zanakitsika fa ny fanabeazana irery ihany no ahafahana mitondra fandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena. Indrindra ny fianarana ary tanora ataovy zava-dehibe fa tsy mamitaka ny fianarana. Ny tena fiainan-dra malagasy.